eny ary hojerentsika manokana aloha le nampanantenanao teo hoe hahabe dia hahabe ny fahorianao ao indrindra fa raha manananaka ianao ary ny fahoriana no hiteranao zanaka ary ny vadinao no enteran'ny fanirinao ka izy no anapakanao le hoe fahoriana hahabe dia hahabe ny fahorianao andeha hojerentsika kely alongany iny efa ho any amin'le fahatanterahana zany tsika zao niresaka fa tsy resaka amin'ny eo anelanelantsony isika aloha etreto fa tonga dia zakazaka ho any amin'ny fahatanterahana tsy nakoriny hoe fa ny vanim-potoana zay nisy ny Maria sy Jesosy ary Josefa teto ambony tany ny resaka zay ho resahako mazava loatra teo amin'ny fotoana fahatanterahana eto zany zao manomboka le hoe fahoriana zay zakainy ty vehivavy ty voateraka fotsiny aloha ny tompo tsy resantsika tsony liko atoko voalohany le hoe ny antom-pisiny sy ny antom-patongavany fa manomboka eo amin'le fahatanterahana amin'izay tsika zao vao tonga Jesosy dia mazava loatra fa tsy mba tahaka ny olombelona rehetra fa tany an-tranomby miteraka tranona biby tany miteraka mitovy fahaterahana raha resahana zany dia hoe manana endrim-pitoviam-pahaterahana mitovy amin'ny omby biby tany Betlehema zay aloha dia efa nanomboka nipetraka ny manomboka zany ty fahoriana mahazo ty vehivavy ty mazava aloha zany fa io le champion io lehilahy ho teraka io le atao hoe Jesosy io le champion nresahana ao anatin'ny Genesis 3:5-10 io no nresahan'ny testamenta taloha ray manontolo le hoe mitady olona Andriamanitra io no nresahan'ny testamenta taloha ray manontolo io no nresahan'ny Isaia io no nresahan'ny mpaminany rehetra io no nresahan'ny Davida io no nresahan'Andriamanitra tamin'ny Davida io no nresahan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy io no lalàn'ny Mosesy io lehilahy tonga io le champion io rehefa teraka ny lehilahy dia nitondra fiainana maro teo amin'ny Maria zay resaka zay 12 taona fotsiny izy dia efa nitondra fahatanterahany resaka be deaibe teo amin'ny resaka sinagoga tsy ity izy ndray maka dia afaka lalana teloana zay vao natsiarona teo tsy ity izy dia zay vao niverina tany amin'ny toerana dia leny amin'ny sinagoga dia nanontany hoe ny fahoriako sy ny rainao hitantsika amin'izany fa efa nanomboka ny aina tsy kelikely tamin'ny fahatanterahany'le tenin'Andriamanitra i Maria efa tariam-piandohana no nanao faoty i Maria ty no tanteraka amin'ilay teny ary fa indrindra teo amin'ilay fotoana ny atombony ny ministeran'i Jesosy nandalo fotsiny ato amin'indry azo lalovana fotsiny ihany ny resaka nataon'ny Simeona Siriana hoe nanofonao raha dia ho tanterahany sabatra noho ny amin'ity lehilahy ity dia voalaza fa nitahiriziny Maria tao am-pony teny zany le tenin'ny Simeona ny lazaniny ane lasa nabavy dia tsinona fa namerina n'le tenin'ny Genesis le Genesis 3:9-10 le hoe ho tolo fahoriana izy amin'ny io taranaka io iny ny tenin'ny Simeona izy le hoe ny fonao aza dia ho tanterahany sabatra noho ny amin'ity zaza ity mazava amin'izany fa hitantsika fa tsy miova ny tenin'Andriamanitra ary fa indrindra moa ity mba zavatra ray mba sy tiako resahana mba sako ila zany mba lay fisarain-tsaina nge raha rem-pianakaviana ianao eto hoe ny zanakao ho hitandrao hitamaso ampijaliana tahaka ny nanaovana an' Jesosy kanefa ilay zanakao dia manana fahefana ampisahatra ny fijaliana mba eritrereto zay raha vehivavy ianao maheno an'izao afatra zao inona manahoana toy inona ny endrika ilay fijaliana zay ny ainanao eo anatrehany fiatrehana hitareny zava-misy zay nahazo ny zanakao io hitantsika fa tanteraka antsipiridy teo amin'ny Maria avokoa ny teny rehetra izay nolazaina tamin'ny Eva mazava zany fa io vehivavy izay nipohiran'io taranaka atao hoe lehilahy araka an'Andriamanitra io no lay izaka lay tokony nozakainy Eva tamin'ny fotoan'andro dia tsinona fa i Maria izay no natonga anazy ny erana oka zavatsara fa izay no natonga azy ny eran'ny anjely hoe mety ve ianao fa ianao no nofidiana ahatanteraka ny zavatra io tena mety ve ianao fa ianao no ilay hitoeran'ny fahasoavana sy ny programan'Andriamanitra voatasa amin'ny vehivavy ianao mety ve ianao dia rehefa nazavaina tamin'ny Maria ilay izy hoe izy dia atao hoe zanak'Andriamanitra dia izy no hitahinany firenena rehetra izy no ilay atao hoe taranak'i Davida nazavaina tamin'ny programa rehetrarehetra dia rehefa reny Maria zay dia nanao volontaire Maria manao hoe ity aho kisavako tompo aoko tanteraka amiko araka izay lazainao zany hoe nanaiky Maria sous contrat Maria zany ary rehefa sous contrat izy
dia izaka am'izay a io fahoriana io na mifananany an'ity anaka ity ty zanaka ity izaka am'izay ny fijaliana tena miopampana mahita ny zavatra ho ataonyity zanaka ity izay ho ampiarina amin'ity zanaka ity. Hita zany fa tanteraka aloha zay teo ary vita tanteraka marina tanteraka tonga amin'ny faratapony ny fahatanterahana ny Genesis 3:1-10 tamin'ny alalan'ny Maria. Amen zany io teny io tanteraka io teny io tsy edikevitra zay satria efa hita maso teto ambonin'ny tany dia tsy mihetsika intsony ary tsy mitohy intsony ny fomba isehoany ny fagnomarinan'io teny io tsy mitohy intsony amin'ny olombelona atao hoe vehivavy ny lalakizora ny fagnomarinan'io teny io satria maninona efa tanteraka tao amin'ny Maria. Isaorantsika zany aloha Maria nahatanteraka an'izay ary tena vita zay a ho an'ny vehivavy rehetra zany dia efa manao ofo daholo aloha fa efa tsy hatra amin'ny intsony zay a raha ny tokony ho izy raha mitoetra ho amin'ny fahalalan'Andriamanitra izy. Ity lehilahy ity ny ray antsoina hoe Jesosy hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tonga ho amin'ilay lehilahy amin'izay tsika zany rehefa mandeha ny filazantsara rehetra raha jerentsika ny filazantsara efatra raha tazantsika ny lamina rehetra izay izoran'ny filazantsara dia zao i Jesosy ito no ilay voatokana hitondra sy hitoetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy izy ny Kolosianina ny toko 2 mijery azy amin'izay zany isika aloha eo amin'ilay hanamarinana an'ilay izy mijery amin'izay tsika hoe hamarinantsika le hoe io le lehilahy dia mijerytsika any amin'ny fahatanterahany famonjely ny fanjakan'Andriamanitra. Kolosianina ny toko 1:15 hoy izy manao hoe izy no endrika Andriamanitra tsy hita ny ilay matonta alohan'izao zavatra rehetra izao fa tao aminy no harinany zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambony tany dia ny hita sy ny tsy hita na seza fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana izy no naharinany zavatra rehetra sady ho azy izany ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haharetany zavatra rehetra ary izy no lohany tena dia ny fiangonana izy no voalohany dia ny lahy matonta amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy fa sitraky ny ray ho ao aminy ny toerany fahafianoana rehetra sady izy no hampihavana ny zavatra rehetra aminy dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampihavanana eny izy ho zao izany fampihavanana zany na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Mazava zany raha tsy handray afa-tsy izay teny izay fotsiny isika dia mazava fa lay olona lay personne atao hoe Jesosy Kristy tompo ity olona voalaza ity lay voalaza Genesis 3:1-10 confirmé no amafisina natitra miteriny tenin'Andriamanitra indrindra ny apôstôly Paul ny apôstôly John ny apôstôly Peter fa io ilay nandrasana io lay Genesis 3:1-10 io lay lehilahy voatondro ny tenin'Andriamanitra ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tazatazy ny apôstôly Paoly taty amin'ny vanim-potoana efa tanteraka inona ny tanteraka ny famerenana amin'ny laoniny indray ny programan'Andriamanitra. Inona lay programa ny fanjakan'Andriamanitra. Inona zany ty lamina izorana atao hoe fanjakan'Andriamanitra ity ny olombelona rehetra amafisina ny olombelona rehetra tsy akanavaka dia ho afaka indray hiverina amin'ny fahalalana an'Andriamanitra hiverina amin'ny fietreretana indray sy fanekena indray ao amin'ny tontolo mpiainana rehetra ka hoe Andriamanitra no manapaka ny tsara sy ny ratsy. Izay ngelela aminy satria izay le very tany Edena dia izay ity ho averina ity dia izay le fanjakan'Andriamanitra very tany Edena dia izay ity fanjakan'Andriamanitra avotana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ity. Ho jerentsika le izy fa ahoana ny lamina. Ny testamenta taloha dia nilaza fa ho avy ilay atao hoe Kristy. Ny testamenta taloha dia nilaza fa ho avy ilay solon'ny Mosesy. Fa inona moa no nahatongava Mosesy teto ambony tany? Deutéronome 20:20 ka hatramin'ny 20 milaza an'izay. Ho ataoko ao am-bava indray ny teniko ary lehilahy tahaka anao no hatsangako ao amin'ny rahalahinao. Inona izay teny izay? Mazava fa ny teny nentin'ny Mosesy teto ambonin'ny tany tamin'ny alalan'ny zanak'Israely dia tsisy afa-tsy ny hoe hitondra sy hampahafantatra azy ireo any Jehova.
zay natonga Mosesy nanontany Jehova rehefa nantsona izy ka nataony hoe fa izy le hoteniniko aminy dia ozy izy Jehova tamin'ny Exodosy milazan'izany le anaraka hoe Andriamanitra tsy tonona lalàn'ny razany atra amin'izay fa amin'izao kosa dia Jehova no anarako napahafantatra an'izany tamin'ny zanak'Israely Mosesy nitondra an'izany teo amin'ny zanak'Israely Mosesy tamin'ny alalan'ny asa maro nanehoan'i Jehova ny tenany nampahafantaran'i Jehova ny tenany teo amin'ny zanak'Israely isan'izany no nanokafana ny ranomasina mena isan'izany ny afy teny tendrombohitra Sinay tany Horeba etsetretsetretsetretra izay niresaka nivantana tamin'ireo vahoaka ireo tamin'ny alalan'ny feo zany rehetra zany nentin'i Jehova nampahafantatra ny tenany tamin'ny alalan'i Mosesy tamin'ny alalan'ireo olon'ireo i Mosesy nanelanelana azy teo ambony tany ary mbola izany koa nampahafantaran'i Jehova ny tenany tamin'ny alalan'i Mosesy tamin'ny alalan'ny Gentilisy teo anatrehan'ny Farao zany dia nampahafantarana tamin'ny alalan'i Mosesy fa misy ilay Jehova Andriamanitra ary rehefa natelo ny ranomasina tao miaramilan'ny Farao dia nahafantatra izao tontolo izao fa Jehova no Andriamanitra izany ny tena ampitondraina Mosesy dia izany ny tena ampitondraina ihany koa an'ity lehilahy ity dia nambara Jesosy tamin'ny fotoan'andro manao hoe tsisy malalandray afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ozy izy ary zao tendretra nomeko anareo zao dia tsy fa nilay naneraka dia le ray ary nefa rany any izy dia laza mihitsy manao hoe andeha ho any amin'ny raiko sy ny rainareo tsy nizany fa napahafantatra Jesosy ny amin'Andriamanitra dia nolazainy mihitsy azy ka nataony manao hoe izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay ny rahanao zany no nolazainy ary zany no napahafantarina Jesosy teto ambony tany ka miteny izy tamin'ny fotoana farany nelohany nidirany tamin'ny hazo fijaliana ka nanao hoe efa tanteraka ny zavatra rehetra ozy izy efa vitako ny asa izay nomenao ahy Jona 7:10 izy miteny an'izay vitako ny asa izay nomenao ahy ko mankana zany tenanao ato amin'ny tenako mankana zany anaranao ato amin'ny tenako mba hahafahan'ny zanaka mankalaza anao zany ny teny Jesosy ary zany nampahafantarany Jesosy ny olombelona rehetra fa misy lay Andriamanitra izay nahary izao tontolo izao netony tomba tany amin'ny Samaria zany tany amin'ny vehivavy Samaritana netony tany napahafantatra fa misy zany Andriamanitra zany ary izy tonga ho mpaminany ho mpisolo vavan'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro izy tonga anambarany amin'Andriamanitra tahaka izay nataon'i Mosesy no nataon'i Jesosy zay ny mahatonga ny fiainana Mosesy sy ny fiainana Jesosy toa mitovitovy samy zaza hafahafa izy ireo tantara Mosesy dia hitantsika zany samy nifadiana 7 andro sy 7 alina izy ireo samy natao batisa izy ireo mitovy ny fiainany satria Andriamanitra tena laza ta Mosesy tahaka anao zay no antony mazava zany fa vitan'i Jesosy ny fampahafantarana an'Andriamanitra ny tapany voalohany tamin'ny fiainany teto ambony tany vitan'i Jesosy zany hojerentsika ny momba zay aoriana kely ny tapany voalohany zay fa tonga teto ambony tany ny tombo napahafantatra tamin'ny olombelona rehetra ny amin'Andriamanitra nyteny Jesosy za ozy izy tonga eto tsy tonga anao ny sitrapoko fa tonga anatanteraka ny sitrapon'ilay nameraka dia no tanterahany zany hatreo amin'ny hazo fijaliana ny elohany hazo fijaliana no tanterahany zany ka nataony nanao hoe ray raha azo atao dia esory amiko ity kapoaka ity nefa aoka ny sitraponao no atao fa tsy nia mazava zany fa nanao exemple ngeda be ny tompo napahafantatra ny olombelona rehetra fa nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izy zay mahatonga ny epistily ny Jaona manao hoe tsy maintsy ho tahaka azy tsika raha vao tsy tahaka ny tompo isika dia tsy azo le fiainana mandrakizay na le fiadanana mandrakizay raha vao tsy mitovy tahaka ny tompo isika dia tsy ho tanteraka mihitsy amin'ny fionana sy ho fahitana an'ity Andriamanitra izay namorona ny tany sy ny lanitra ty zany nahatonga ny apôstôly Jaona milaza an'izany rehetrarehetra zany ary raha milaza izy ny amin'ny fiavian'ny tompo dia milaza izy fa ho avy ahaka izay tahaka azy raha tsy mitovy amin'ny Jesosy isika inona ny zavatra tsy maintsy hitovizatsika amin'ny Jesosy ny fahalalan'Andriamanitra inona ny zavatra tery ny fahalalàn'Andriamanitra ny fanekena fa Andriamanitra ny tompo ny fanapahany eo amin'ny fiainako dia ny tsara sy ny ratsy mazava zany fa ny olona zay andeha hanaradian'ny tompo ny olona zay andeha hiara-dalana amin'ny Jesosy manaiky io kristianina dia izay ny tsy maintsy mipetraka ao anatin'ny sainy voalohany indrindra izay ny tsy maintsy mitoetra ary miainga amin'izay ny safidiny ny hoe hiverina ao anapa-kevitra ka hifidy indray izay tsara amin'Andriamanitra no tsara amiko ary izay ratsy amin'Andriamanitra no ratsy amiko zany rehetra zany no tokony ho azon'ny olona milohany ny anapahany hevitra hanaradian'i Jesosy
izany rehetra zany no tokony hampahafantarana ny olona ary zany nanyrahany jesosy ny olona zay nomeny ny fanomezam-pahasoavana dimy nitondra zany afatra zany izany zavatra zany no mila ampahafantarana ny olona ao amin'le tenin'ny tompona hoe efa nomenany fahefana rehetra ren-danitra sy etỳ-tany zany hoe amin'ny alalan'ilay fahefana natolotra ny Kristy no hitoerantsika natonana an'Andriamanitra dia hananantsika fiainana ao amin'ny fitoviana amin'ny tsara amin'Andriamanitra sy ny ratsy amin'Andriamanitra raha vao tsy tafaverina amin'izay tsika dia loza zao monge ny Genesis toko faranky ambin'ny folo raha vakitsika tsara dia atao amin'ny Genesis toko faranky ambin'ny folo nisy an'le hoe nananika totohatra hananika lanitra izy ireo rehefa nao an'izay izy dia nokasen'Andriamanitra ary norokoroan'Andriamanitra ny fiteniny dia niparitaka namery ny vazantany rehetra ireo olona ireo zay samy nitondra ny fahalalana an'Andriamanitra avy zay samy nitondra ny momba an'Andriamanitra teo amin'ny fiainana zay nieverany azy teo ny nipoirany karazam-pivavahana rehetra fa ny tamin'Andriamanitra kosa dia vitsy no nitondra azy dia izay io niparitaka io ary zay io mbola tanteraka hatramin'ity androany ity io ao amin'ny olombelona indraindray ary sahirana mihitsy sika miara-dalana amin'ny tompo amin'izany fiainana zany dia tsy inona fa ny fahalalana an'Andriamanitra io tsy mety mitoetra mihitsy eo amin'ny olona eny fa na dia misehitry ny fiangonana maro samihafa azy dia mbola tsy mety tafaverina foana ity hoe ny tsara amin'Andriamanitra no tsara aminy ny kristiana dia mbola mifidy ihany ary mbola misafidy foana ny hoe mety amiko ity tenin'Andriamanitra ity na tsy mety amiko ity tenin'Andriamanitra ity mbola misy ary samy teny mihitsy kristianina izy io manana andraikitra amin'ny fiangonana izy io manana fomba fiainanao anatin'ny fiangonana izy ka mbola samy teny ihany hoe ohatrany tsy normalina kosa ny fanapakevitran'Andriamanitra zany tsy mety kosa zany e mbola izany ny ataon'ny kristianina ankehitriny ny fitondrana ny asan'Andriamanitra ny fitondranany mamialatsiny amreto namana rehetra zay mpanompon'Andriamanitra fa izay nampanompon'Andriamanitra anao ihany koa ny nampanompon'Andriamanitra fa za kosa dia mbola mitondra izao afatra zao no asain'Andriamanitra hitondra izao afatra zao terany hitondra izao afatra zao io amin'io asan'Andriamanitra io mazanany e ary ny betsaka dia mbola lay titsika ny titsika hitondrana ny asan'Andriamanitra lay everitsika objectif atsika lay tanjona titsika hotratrarina izany nitondrantsika ny asan'Andriamanitra raha lasana bavy aho ny antom-pahatongavan'i Jesosy e dia ny andrava izany teo amin'ny fiainantsika ny anova izany eo amin'ny tontolontsika rehetra ary zay no hoe andianany olona rehetra ny fiainam-baovao i Kristy ilay fiainam-baovao dia tsy inona fa ny fiverenantsika indray amin'Andriamanitra ka eo anatrehan'io asan'Andriamanitra izay atao eo dia tokony ny programan'Andriamanitra no tanteraka amin'io inona ny programa fototra ny asan'Andriamanitra raha lasana vavy mpanompon'Andriamanitra ny programa fototra dia izao ny ampianatra ny olona hahatonga ny olona hanapa-kevitra fa hiverina amin'ny fahalalàn'Andriamanitra hiverina amin'ny hoe ny tsara amin'Andriamanitra no tsara aminy ary ny ratsy amin'Andriamanitra no ratsy aminy ka hahatonga azy teny tahaka ny Maria inty eo ankizy vavin'ny tompo aoko tanteraka amin'ny karak'izay no lazainao izay ty asan'Andriamanitra ity izay ty asan'Andriamanitra ity ary izay ty mbola tsy tratratsika eto Madagasikara ity ny fampahafantarana izay amin'ireo kristianina maro ary ny fampahafantarana izay ihany koa amin'ireo olona izay mbola tsy ao anatin'ny sehatry ny atao hoe kristianina izay ty asan'Andriamanitra resantsika isan'andro san'andro ity ahoana ny fomba hatanteraka an'izany ny fomba hatanteraka an'izany dia tsisy afa-tsy ny fitoerantsika ao amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny atao hoe famarinana tsy miova amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiverenantsika ao amin'ny saina ny tenin'Andriamanitra lay say-panomezana ny tenin'Andriamanitra inona ny say-panomezana ny tenin'Andriamanitra amen'Andriamanitra ny teniny hahatonga atsika mba ho tamteraka amin'ny fiverenana amin'ny fahalalàn'Andriamanitra nomen'Andriamanitra ny teniny mba hahatonga atsika ho tamteraka ao amin'ny lalany sitrapon'Andriamanitra ka hahatonga ny olona indray ho tafaverina amin'ny fahalalàna ny tsara sy ny ratsy rehefa aveo atsika dia hijery indray ny amin'ny video manaraka dia hijerina atsika ny hoe ahoana marina ary ny lalana ny zoran'ny tompo teo amin'ny fahatanterahana io ahoana no heverana azy zay ny heverany tenin'Andriamanitra azy ka tonga atsika ho tanteraka ao amin'izany lalany zany